satria araka ny voalazan'ny lalam-panorenana andiny faefatra ambin'ny folo dia hoe ny lalam-panorenana no miantoka ny ijoro mpanohitra amin'ny fomba demokratika. Dia voalaza koa fa aoriana ny fifidianana solombavam-bahoaka ny vondrona politika mpanohitra, amafisiko tsara hoe vondrona politika mpanohitra dia manendry ny lehibe ny mpanohitra. Raha tsy misy ny fifanarana dia ny lehibe ny vondrona politika mpanohitra izay nahazo vato manan-kery be indrindra tamin'ny lasabato no heverina ho lehibe ny mpanohitra. Tsy zany nefa ny zavatra mitranga. Nisy lalàna tamin'ny voalohany hoe lalàna 2011-013 momba nisy sa tamin'ny feny mpanohitra dia nanaja n'io lalam-panorenana io ihany io lalàna io ary nanamafy ny andraikitry ny mpanohitra satria ny mpanohitra dia karazana contre-pouvoir sy équilibre en pouvoir. Kanefa voalaza tsy nisy resaka hoe vondrona politika atao anatin'io ny zavatra mitranga, tsy misy resaka vondrona politika manana zo sy andraikitra voalaza n'io article 2011-013 io sady io raha teo moa na dia voaka ary io lalàna io tsy nisy décret d'application na kely varavety ary. Io nefa ny azontsika lazaina fa hoe fandraiky kokoa amin'ny voalazan'ny andiny faefatra ambin'ny folo ny lalam-panorenana. Manaja ny lalam-panorenana io. Tsy misy tateoriana dia inona ny zavatra hita? Vondrona parlementaire. Zany no hitantsika ao anatin'ny lalàna mivoaka rehetrarehetra sy ny zavatra mitranga vondrona parlementaire dia novaina dolodolo zany ny voalazan'ny zo fototra ny lalam-panorenana novaina daholo dia nilazaina fa hoe nomena ny vondrona parlementaire daholo ny zo sy andraikitra ny vondrona politika tokony ho azy. Zay ny mampagaga. Ary amafisiny le didy vao nivoaka voaingana teo hoe lasa izy indray zany lasa ny vondrona parlementaire indray zany no resaka ao. Ka izany dia ary tena manamafy izy hoe io article andiny efatra ambin'ny folo ny lalam-panorenana io zany dia ny esprit io izy dia hoe vondrona parlementaire anao teniteny foana izy satria tsy zany mihitsy mazava be le texte fa hoe vondrona politika dia lazaina fa hoe vondrona parlementaire zany hoe mitsambikina ny vondrona parlementaire daholo ny zo sy andraikitra tokony homena ny vondrona politika. Zay aloha dia zavatra tsy mety. Zany natao hoe fanitsakitsana ny lalam-panorenana ary tsy vita ny fanitsakitsana fa fanaovana tsinitsinina ny zo ny mpanohitra, ny vondrona mpanohitra. Ina moa ny antony anaovany an'izany? Diso tanteraka zany ny zavatra hitantsika ary ny didy mivoaka ankehitriny ao amin'ny andimy fahatelo hoe nampiny koa zany hoe alana ho ny mpanohitra extra parlementaire. Tena mampime be zany. Iza moa reto extra parlementaire tiany lazainy zany? Zany hoe ny mpanohitra ivelany parlement. Zany dia tena manitsakitsaka ny lalam-panorenana. Dia mazava tsara nefa ny voalaza ao amin'ny savaranondony lalam-panorenana ao amin'ny andiny fadimy fa ny antony joroan'ny lalam-panorenana io dia mahatsapa ny vahoaka fa ny tsy fanajana ny lalam-panorenana na ny fanitsiana azy mba namafisana ny fahefan'ny mpitondra nefa tsy nitondra vokatsohan'ny vahoaka ny antony mahatonga ny krizy raha vao hitsakitsaka io dia izany mahatonga ny krizy miverimberina. Ka noho izany tokony hoe ajaina ny zon'ny mpanohitra fa hita mihitsy fa hoe amin'ny zavatra mitranga ankehitriny hita mihitsy fa hoe tapenam-bava tanteraka mpanohitra amin'ny tsy fahalalan'ny teny sy maneho ny heviny ao amin'ny fitondrana ny firenena vao hitsakitsaka ny zony ary tsy misy ny demokrasia. Zay ny mampalahelo amin'ilay izy. Zany hoe vao hitsakitsaka ny demokrasia vao ny ina moa izy ny lalam-panorenana dia nitsakitsana lalam-panorenana tsy ny rarahina mihitsy misy violation grave ozy ny teny baiko, violation grave de la constitution. Zay le izy. Dia hitantsika fa nisy fandikana vilana koa ny nina natao an'io andiny faefatra ambin'ny folo io. Lazaina fa hoe any parlementaire io tena fandikana vilana mihitsy satria mazava be mihitsy ny voalaza ao hoe aoriana fifidianana ny solombavam-bahoaka ny vondrona politika mpanohitra dia manendry ny lehibe ny mpanohitra. Zany hoe raha ohatra ka hoe fitinao amin'ny zareo parlement zany dikan'izany dia tena hoe
ailika tanteraka mihitsy zany a miandraikitry ny filoam-panoatra amin'izao fotoana izao. Nefa tsika dia nanaraka ny mpanoatra dia nanaraka ny voalaza ny 540 antsipriny. Vita le izy a dia nanendry ny lehibe ny mpanoatra izahay ny RMDM satria ao anatiny a dia tena hoe ara-dalàna ary ofisialy le izy. Nefa tedavina ho vana tanteraka ny lalàna mifehy hatramin'izay. Zay no zavatra hitao. Ka noho izany a dia natao fandikana vilana ary ninina natao mihitsy io 540 io hoe nadika vilana le izy. Zany dia fanitsakitsana ankitsirano ny lalam-pandrenana noho tsy fahaizan'ireo amin'ny HCC angamba azafady mitodika aminareo fa vakio tsara ny voalaza ny 540 a fa tena manitsakitsaka ny lalam-pandrenana ianareo. Ka noho izany tsy fantatray inona mahatonga azany. Move ny tsy fahaizanareo incompétence sa move sanatria misy faneriterena na tsindry tany hoany fa tena mamenatra mihitsy a ka tsy afaka ilazy nareo io lalàna io a na ovanareo tanteraka ny lalam-pandrenana atao révision na ovana tanteraka mihitsy a dia ampidirona ny vondrona parlementaire raha tianareo fa aza mananao foana. Zay ny tiana ambara aminareo, aza mananao foana. Tsy azo atao velively a araka ny lalàna iraisam-pirenena, tsy azo atao velively manitsy ny lalam-pandrenana. Tsy anjaranareo zany. Application mapiatra ny lalam-pandrenana fa tsy azo ataonareo velively any manitsy azy. Anjaran'ny révision de la constitution manao an'izany fa tsy ianareo manao an'izany. Na tsy azo ataonareo velively koa manao interprétation vilana. Mazava tsara. Rehefa milaza ny article 14 fa hoe ny vondrona politika mpanoatra dia manendry ny lehibe ny mpanoatra aoriana fifidianana sy solombavam-bahoaka, tsy azonareo vany hoe ny vondrona parlementaire etc etc. Tsy azonareo atao an'izany mihitsy. Ka noho izany a misy tsy fantatro mihitsy fa hoe na misy incompétence na misy tsy fantatro. Fa dia tsy anjaranay aloha miampangana na tsy fahaizana. Zay ny angamba no tiako lazaina amin'le momba ny zavatra io. Ka noho izany a ny didina avoakanareo voainganareo a dia tsy mifandraika amin'io 540 io a fa nitsakitsana constitution a tsy azo atao velively a raha tsy amin'ny lalan'ny révision ary ny hoe fanitsiana azy. Tsy azonareo ataonareo koa ny fanitsakitsana ny lalam-pandrenana. Tsy mitondra vokatsoan'ny vahoaka zany araka ny voalazako teo aloha. Tsy maintsy mitondra vokatsoan'ny vahoaka ny zavatra atao araka ny voalaza teo aloha ao amin'ny savaranonandony lalam-pandrenana ao amin'ny 17. Ary izany nge no antony crise miverimberiny. Raha mbola nihoatra zany nareo dia mbola hisy crise indray. Nefa io no tena ialana. Ary io no nahatonga nanaovantsika n'le nampidirana ny 17 ao amin'ny constitution hoe tsy azo atao mihitsy zany zavatra zany nefa mbola ataonareo. Ka noho izany a dia aveo koa tsy vitan'izany fa misafotofoto be. Mivoaka ny lalàna anankiray a dia aveo indray a lazaina fa hoe alàna ny extra parlementaire. Tsy ny mpanohitra extra parlementaire no afaka miditra ao. Ka iza zany mitondra ny tany sy ny firenena aty. Raha tianareo fa hoe hisy zavatra maharitra eto amin'ny tany sy ny firenena, développement durable, dia tsy maintsy miditra ny mpanohitra, ny antoko-mpanohitra satria ny vondrona politika satria io natao hoe contre-pouvoir. Hoe afaka manitsy ny zavatra lazainareo, afaka milaza maneho ny heviny etc. Nefa raha jerena daholo ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia fitapenam-bava le izy. Ary tsy vita ny fitampenam-bava fa écartement tena esorona mihitsy tsy hiditra ao ny vondrona politika. Dia izay no mampalahelo amin'izao zavatra izao satria sady manitsakitsaka ny lalam-pandrenana sady miteniteny foana mamoaka didy mivaralila dia tsy fantatro. Dia tsy haiko intsony ny lazana azy hoe move incompétence ve le izy sa inona tsy fantatray. Fa dia mangataka aminareo zahay zay aloha mbola hisy zavatra ho ataonay fa tsy mbola ambaranay amin'izao fotoana izao fa dia ho démontrenay point par point mihitsy ny tsy mapety ny didy rehetrarehetra navoakanareo.